Alléluia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray ara lasana bavamalala no ianana amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray mahita antsika tsirairay avy eto a. Tonga soa matsara eto amin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana. Andramoka izaho a, ny Aki radio a, ny Aki media a, ary ny mpikambana atao anatin'ny vavaka fiambenana fa indrindra ny gropy a izay maharesy a izay miaraka aminay mivady a mantontosa an'izao fandarana izay rahanao aminay a isan'andro a izao. Fandarana izay rahanao a amin'ny iarahantsika eto mandritra ny adiny iray sasany a ary ifampaherezantsika ifampivavahantsika andresantsika tenin'Andriamanitra ianoantsika hira mampahery ivavakantsika hatramin'ny firenena eo antsika mivavaka androany a dia matoka fa hiaraka aminay eto ianao a hatramin'ny farany. Raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminao tsy kisendrasendra ny hahatongavanao eto a, tsisy kisendrasendra fa tena misy raha ilan'ny tompo anao a. Koa dia mahareta hatramin'ny farany e, mahareta hatramin'ny farany dia ho tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Ianareo izay efa eto foana kosa dia miarahaba anareo zahay. Ny niditra voalohany teto androany a dia raha tsy diso ny tenako a raha Latojo a tahiny tompo manokana, Mama Valtina, Rolianisa, Eliana Miariniaina, Manampaviana, Rodine Marie, Aimé Manambotso, Erika Raka, Naira Keron, Zohita, Mama Valtina, Erika Raka, Marijo, Verselina, Mami, Rasoeriniana, Rodine Marie, RTCR, Razana Monika, Maolo Fali, Angela Io, Aimé Lovlitina, Itody Raoulsou, Olokaraja Mandimby, Bert Sava, Mami, Jonathan, Naira Keron, Jotina Tafitaso, Bert Sava, efa narabaiko teo, Fleur, Sendra Betsi, dia Melovely, efa narabaiko teo, Yama, tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra, Erika, samy hafa Erika sy Erika Raka, dia Marie Gilda, ao ihany koa ry Tina Malala, Tahiry Mario, Soameva, tsika tsirairay avy. Ho tahin'Andriamanitra anie tsika tsirairay avy a, Sandola Nirina, Joelson Razafimaro, androany a, hianatra nirina ihany ozy ty fa telefonina ny vadiko ty, alleloia. Hianatra nirina zany io a, Joelson Razafimaro zany ny vadiny a, Vasoraja, Ivaitso, tahiny tompo daholo no Elifanto, tsika tsirairay avy a, dia faly mahita anareo ary matoka fa ifampahery tokoa tsika amin'ity androany ity. Milona zavatra rehetra aloha dia andao aloha tsika ary hivavaka ho an'izao fandarantsika izao a, ametraka izao ampelantanan'Andriamanitra. Androany moa anabavy Fleur nivavaka fanombohana dia ny tenako niaraka aminareo anaty toriteny androany satria hifanena kely momba ny fivadikana isika, resadresaka momba ny fivadikana tsika androany a, dia hivavaka ho an'ny firenena nabavintsika Sandola avy koa hoe amin'ity androany ity. Andao ary a, tonga dia ampandrotsika ny nabavintsika Fleur dia rehefa antsika hiverina eto a, tahiny tompo a raha nabavy a Fleur, anao ny fitenenana. Alleloia. Iary vavaka sika Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Saoranao izahay raha mbola nomenao tombonandro fahavelomana, mbola ahafahanay manompo anao. Saotranao koa izahay tamin'ny tafavory eto indray izahay rehetrarehetra hiantso ny anaranao sy ny teninao. Fahasoavanao Andriamanitra no mbola mahazo izao anay, lehibe ny fitiavanao anay sy ny famindramponao aminay, ka midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao indray izahay amin'izao fotoana izao. Jesosy ô, raha mbola misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ataonay, indraindray misy fialonana, indraindray misy mitsapa samy ireo fampetipetenana maro samihafa, mamindrafo aminay Jesosy a, dia ovy amin'ny rahanao soa izahay, mba tena adio am-po mba ho mendrika anao. Dia fantatray fa efa manatrika anay eto ianao, ka mangataka ny fanahinao masina izahay hirotsaka eto amin'izao fotoana rehetra izao.
Hiasa mahery aty anatinay tsirairay avy ny fanahy ao masina. Mba hahazahoana hery sy hampiorina tsara ny finoanay sy hampandrosanay hatrany aminao ny asanao izao fotoana rehetra izao. Indrindra Andriamanitra amin'ny alalan'ny teninao izay hotorian'ny mpanomponao. Oka ianao mihitsy no ametraka ny teny ao ambava ny mpanomponao Andriamanitra. Ka ny fonay rehetra izay miaina dia ho tany lona ka nirian'ny teninao. Ka ny iry avy zato eny aty-ponay tsirairay avy izany teninao izany. Ary ny vavaka rehetra sy ny vavaka ny firenena Andriamanitra dia mba azo atao tsinontsinona ny fonay torotoro. Ary mba ataovy misy fiantraikany any amin'ny firenenay na hoe na ho aingana izany vavaka izany. Ko apetraka hifeno ampelantananao Jesosy izao fotoana rehetra izao. Dia voly sy ny satana rehetra Jesosy raha kofy amin'ny rahanao tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eto. Dia raha kofy amin'ny rahanao koa ny connexion-nay mba handeha tsara daholo Andriamanitra Jesosy aho. Saotra Jesosy eo amin'izany vavaka izany. Voninahitra dia atolotra ao anao rery ihany. Hatramin'ny taloha sy anio ary mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Saotra betsaka ny anabavy fleursika tao anatin'izay vavaka fanombohana izay nareo azakaka ohatrany hoe tsy za rery moa fa tsika rehetra atao amin'ny groupe ohatrany ary tsy nitsika eto amin'ny fandarana rery misy zavatra mihitsy somary miova amin'ny Facebook dia ohatrany hoe lasa misy zavatra sarotedaviny zany za zao mijery ny story-ako fotsiny ary dia ohatrany sarotra aminahako za zao rehefa ohatr' zao anisan'ny nahatarantsika androany ihany fanomanana moa tsika raha-pitso ao anatin'ny fanomanana tantera efa ao anaty fivadikanina tsika fa tsy hoe fanomanana ntsony moa zany efa anaty fivadikanina tanteraka mihitsy tsika amin'izao tsika miteny zao tenareo no tsy tsika no sakafo farany ho an'izay mifady anina miaraka aminay satria miainga eto tsika dia hifady anina telo andro atao veloma zany ny sotro sy ny vilia fa amin'ny lahady eo mifankahita hany amin'ny lahady eo tsika mifankahita mantsy andry zareo fa teo zany ianao ny sakafo farany afaka misotro rano ianao dia mbola nomana zay lasa misy zavatra miova zao raha tsy afaka micréer groupe tsony ny tenako androany koa zay vao fantatro indray satria androany ndray vao nanao groupe ahafahantsika anatanterantsika n'ilay fivadikanina dia tsy afaka nanao groupe tsony indray iandray ihany koa moa ny tenako izany nanomboka androany dia atao ahoana moa fa dia efa vita soamantsara ihany indray aloha ny groupe fa betsaka ny zavatra miova tsy ataontsika mahakivy anefa izany tsy atsika ny Facebook fa andry zareo dia izay mety eo azony atao fa ny zavatra fantatritsika dia izao isika tsy maintsy mandroso ary isika tsy maintsy ahiditra amin'izany fivadikanina zany iresaka betsabetsaka kokoa momba an'izay tsika androany anazavazava kely amintsika tsirairay avy zany atao hoe fivadikanina izany dia amin'izay fotoana izay tsika courage tsara ho iny amin'ny antony anaovantsika fivadikanina sy ny sisa sy ny sisa za avy nitondra famelabelarana eto amin'ny androany ity andoloantsika eno irary andaontsika ianao antiry ity mahafinaritra be tazony dia minofinaritra tsika rehetra dia raha aveo dia efa meo aneto ao anatin'ny tenin'Andriamanitra minofinaritra ary isika tsirairay avy. Kami amena fatam kalera, simera, 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 simera,
alleloia nisoratsika an'andriamanitra izany hira izany a de hitazona anao any andriamanitra alleloia hitazona atsika tsirairay avy any a andriamanitra raha lasina bavy malala alleloia angatiny maha olo falio ny niriny ohatry nahitan'izay aho teo sady miraba atsika rehetrarehetra any a mbola betsaka ny tsy voarabako tato a alao irabanareo aloha za mialohan'ny anomboatsika ary a tahiny tompo a ranabavy a anomboka any amin'ny tsy voarabako a maromaro ihany izy zay a rodiny maria eme manambotsoa raha zanamonika voarabako teo a elisa tsy ala tahiny jesosy a monisy razafy malala tahiny tompo a zanaky anabavy armande lalao zany a erikaraka raha soeriniana tojo mikael ay tena tiany maolo falio ny hira ozy raha tojo mama valtina na irakeron efa narabaiko teo daholy a efa voarabako daholy ihany ivaitsoa marisilda kefa narabaiko daholy ihany angely maria zay zao vao narabaiko teo ary zay vao hitako teto a de tonga soa nareo a rovo rabo felana tonga soa ndray andeha atao ke tonga soa ndray satria efa teto ihany izany talolo dia elisa tsy ala mariny zany izany izy rova rabo felana alleloia fleur maolo fali efa teo daholy a ansel linda tahiny jesosy a tahiny tompo aritsika rehetrarehetra alleloia de faly mahita anareo ary mampahery sahady a anareo a izay miditra am'izao fifatikana zao raha misy androany vao narehany zany de tsy mbola tara akory ianao fa ny fandarana andramoka izao a de takanisa taona misy fotoantsika manao fivatikanina ray andro rehefa sabaty reny arakaraky ny zava-mitrangy eo misy olantsika na misy aretina na ohatr'izany na misy valimbavaka tiana ho azy de misy amitsika tsirairay avy eo a mifady anina fa isa-taontsika de mikarakara 3 andro ohatr'izao alleloia de izao ny fotoana anaovantsika an'izany a fivatikanina 3 andro zay manomboka rapitso zany hoe manomboka izao zany satria izao tsika de efa tsy mihinan-kanina fa zoma sabata lahady a amy lahady arivotsika no misakafo indray fa manina moa tsika no misakafo manina moa tsika no mifady anina any fivatikanina de antony be de be no antony ifaditsika hanina voalohany indrindra raha hijeritsika hoe ny fivatikanina de napetrak'andriamanitra mihitsy ary tamin'ny andro zanak'Israely de lalàna mihitsy ny fivatikanina napetrak'andriamanitra ho lalàna mandrakizay mety gaga angamby ianao mety tsy mbola henonao angamby zany fa raha makitsika any amin'ny levitikosy ndraiky tsika jery tenin'andriamanitra jery tenin'andriamanitra fa tsy zany tsika amin'ny levitikosy a toko 110 azy koa faly mahita anareo ka rova rabo felana de ny fanirinay de eto foana mifampahery eto foana satria raha voatra nareo a mbola tsy ampy hery tsara eny hafa ndrareo ohatry efa misy koa nareo ndray manam-piangonana de sady maka heretona na fa raha nareo le tokatena de rehefa mampahery a de alao mandray hery foana fa miena iny miena de lasa miverina manovo ndray fa reo zao misy akizy efa de efa eto foana de mahery eto foana alleloia de tahiny jesosy levitikosy toko 110 andininy fa 7 azavainanao mantsy inona ny dikan'izany hoe manino tsika no mifady hanina am'izao fotoana izao levitikosy a toko 110 andiny fa 7 ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana fahafito de aoka ampahory ny tenanareo ianareo ary tsy hanao raharaha akory na ny tompotany na ny vahiny eo aminareo ampahory tena tsy mitandra sabaty io le hoe aza manao raharaha io
fa ampahory-tena ina moa fampahory-tena ny fampahory-tena misy karazany maro alimbavaka zao a fampahory-tena ihany satria tsy matory ianao mandreraka manao alimbavaka satria lasa tsy matory alleloia fa fampahory-tena tenenina eto de le fifadikanana fampahory-tena rehefa misy manotanjana hoe maninonareo telo andro mampahory-tena hoe alleloia fa fifadikanana de fampahory-tena hoy ny ten'andriamanitra hoe izao ny lalana mandrakizay anareo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fafito de aoka ampahory-tenanareo nareo ary tsy hanao raharaha akory na ny tompon-tany na ny vahiny fa am'izany andro zany nanaovana fanavotana ho anareo anadiovana anareo ka de adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehovah ianareo ho tena andro fitsaranao anareo zany ka ampahory ny tenanareo ianareo ho lalàna mandrakizay zany mampahory-tena ao anatin'io fampahory-tena io a misy fanavotana avariny aika mahatonga fanavotana avy amin'Andriamanitra ny fampahorintsika tena tsy mahafaty io mampahory fotsiny io fa tsy mahafaty zao de minao mieritreritra hoe telo andro tsy sakafo koraha maty am'zany voamena ho velona ny fivadikanana de tsy famonoan-tena fa famelomantena fanadiovana meleo ny idirantsika amin'ny ara-panahy de tsara fantatrareo a ianareo dokotera de mahafantatra fa ny fotoana tsy ihinanantsika hanina de mampisy fanadiovana ao anatin'ny fitaovantsika ao ny fivadikanana de fanadiovana ny ao anatintsika ao aloha ray zay ara-pahasalamana ny fivadikanana misy fotoana nanao accident de ty masoko ty ny voto be de feno rano de nisy dokotera zay nafinaritra be tsy nomeny fanafody a mahafantatra hoe zavatra nasiana ataoko tsy navelan'ny sakafo a de raisin sec mba atoroko anareo zany zavatra zany nareo tratrana ohatra hoe tratrana fery voto be reny sy ny sisa reny a ohatra misy rano reny anatiny de aza misakafo raisin sec tsisy resaka fivavahana tam'zany a inona fanafodinao de nomeny pomady fotsiny hosorana kely am'le izy io mba manala fahatentenana fa tsy ny sakafo de tsy nisotro rano mahavariana raisin sec reny le voaloboka maina reny nasiany nohaniko vidanina fito sachet tam'ireny de reny hoanina isan'andro nandritran'ny 3 andro angamba izy zay tsy tadidiko intsony mampionina mety matadity fa tam'izany fotoana zany tena mangalatra lasopy kely amin'ny mampionina mamparely de atsokisoky kely tam'izany zay mbola tsy nanambady zany hoe manadio ny any anaty fa alleloia ny zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra eto de tsy mbola zay zava-dehibe ny fanadiovana ny any anaty fanadiovan-tena fa ny tena tenenin'ny tenin'Andriamanitra eto de anadio ny ara-panahy adio amin'ny fahotanareo rehetra ianareo alleloia ny fampahory-tena de fandrerahan-tena de ao anatin'ny fifadikananao a misy zavatra mihitsanao mino anareo fa ao anatin'ny 3 andro teneny daholo ny vadinareo raha tsy mifady anina vadinareo fa nareo mifady anina de zao tenenina inona manotenanareo izy de inona zao dikanareo tsy mifady anina zao fotsiny tenenina ahita fiovana amiko am'izay lahy hoe alleloia ny ara-nofo misy hitsina be dia be ao reny mivotovoto ara-nofo rehetrarehetra tsika reny a satria tsika de misy an'izay ny ara-nofontsika mitombo ny ara-nofo mitombo ny rehare mitombo ny sinsisa sy ny sisa reny rehetrrehetra hitsana ao anatin'le izy olo iodeta tahiny tompo zay avy no hitanao teto a de tonga soainao fa fanavotana ihany koa de anadiovana alleloia araka ny ten'Andriamanitra ho fanavotana raha azonao atao zany tena mitsara mihitsiny nefa moa de zao tsy voatery hitombony io amin'ny fiainantsika am'izao fotoana zao misy aminareo rapitsony mbola miasa misy aminareo eny am-perinasa nefa manaraka an'izao fifadikanana zao de ataovy ihany alleloia ataovy ihany zay afaka mitsahatra mitsara mifantoha de ndaontsika hifady amina zay aloha zany ny voalohany ho fanavotana ao antsika rehetrarehetra ane a fifadikanana io ary anadiovana ny fahotantsika anadiovana
ny fahapetimpetenana zay zany ny antony ny fifadikanina de zavatra efa fatao hatramin'izay ary matetika tsy hoe matetika fa ny fifadikanina de misy tanjona mazava. Halleloia. Misy zavatra zany mitranga indraindray ao amin'ny ny fomban-drazana tamin'ny andro zanak'Israely de zao ary ty tsy ataontsika akory ty zavatra ty. Reka isika ijery tena androany ny amin'ny Luka bokin'ny Luka ijery verset vitsivitsika androany a Luka toko 7 ity misy lehilahy anankiray mbola tsy tara hainy iny asy a manoratra MP amiko a izay mbola hiditra amin'ny fifadikanana mbola tsy tary haina iny asy iaina iny asy zao i mipiry nefa niaraka nanao fadianana taminy teto izy tsy de hita zay izy fa hita izy rehefa anina mahafinaritra izy. Halleloia. Mbola tsy tara afaka miditra ianao. Halleloia. Efa tamin'ny 2017 raha lasa de firy nanomboka niaraka tsika nahita teto hitako teto ny anaranao de mbola tsy tara ianao. Halleloia. Fa zao ty zavatra ty alantsika ty ny jiosy taloha rehefa atao anatin'iny zany hitanao hoe zavatra nyteneko anareo iny any amin'le zavatra any amin'le Leviticus vakitsika teo de lasa lalàna zany de natao fanavotana 2017 raha lahiaina nanomboka nino antsika teto efa taona zany. Halleloia. De zao lasa lalàna ho fanavotana ho fanadiovana ny fahotana fa zao zao ny lasa tsy nety tam'le izy lasa nataon'ny jiosy fomba le izy de lasa nataony zareo ohatrany hoe fomban-drazana de ohatrany hoe zavatra tsy maintsy atao de ohatrany hoe zavatra de lasa ny fady anina indroa isan-kerinandro ny jiosy mifady anina profon'izany ty lehilahy ty. Luka 7:20 nisy fariseo anankiray sy mpamoretra mba tonga teo am-piangonana andeha hivavaka ary Jesosy nanao ty fanoharana ity ny fanoharana ny amin'ny fariseo sy mpamoretra nanao izy fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Lehilahy io anabavy io iaina iny asy io rahalahy iaina io nisy roalahy niakatra teo akanjan'ny tempoly hivavaka ny anankiray fariseo ny anankiray mpamoretra ilay fariseo nitsangana hivavaka nitokana hoe Andriamanitro misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny tsy marina mpijangajangana tahaka io mpamoretra io azy mifady aniny indroa isan-kerinandro mandony fahafolo-karena am'izay azoko rehetra. Hitanao niraisiny zareo efa fomba le izy safady indroa isan-kerinandro ary mafantatra rehefa andro inony zany ny jiosy de namorona ny andro latsinainy sy lakamisy nataony andro fifadikanana satria hono ny lakamisy sy ny alatsinainy ny fotoana ny akara Mosesy tena ny tendrombohitra sy ny dinany avy any de tahaka ny olona ihany efa misy manontany fa angaha tsy andro sabata moa ny andro sabata de hoy izy ny olona lahady ange Jesosy nitsangana avy tany am-pasany de andao atao lahady ny andro fivavahana tsy akoho mivavaka rehefa lahady manomboka amin'ny folo maraina mihitsy ny manomboka amin'ny manomboka amin'ny 1 sasany eo na 12 misy fotoam-bavaka tsika amin'ny lahady satria anaty fifadikanana ny makomana zany mampinona fitariana fotoana. Halleloia. Fa tsy Andriamanitra tsy niteny itsaky ny latsinainy sy lakamisy nareo fadihanana zay ro mazava tsika zany zao zoma sabotsy lahady ary ny antony io tsy zavatra atao mandeha ho azy efa fanao fa tena misy tanjona mazava isika tsika zany tsy anohatra ny fariseo hoe ireare fotsiny zay mifady an'ny indroa isan-kerinandro. Misy olona mihitsy eto miresaka amiko matetika zahako mifady anina
misy anankiray zay raha nabavy zay tena taitra mihitsy efatra andro anatin'ny herinandro izy mifady anina de zay mantsy raha nabavy raha ny tena marina tsy tokony ohatr'izao ny voan'ny ara-panahinao raha iny efatr'andro anatin'ny herinandro tsy misakafo mifady anina fifadikanina zany na ray andro aza ny vitanao tokony hiakatra amboniny isy fiakarana ny niveau ara-panahinao ka tsika tsy manao an'izany hoe indro isan-kerinandro isan'andro alatsinainy sy talata na alatsinainy sy lakamisy na hoe hifady anina foana tsy zany manjary lasa fahazarana ka tsika tsy miaina amin'ny fahazarana ary tsika tsy miaina amin'ny zavatra voalamina meloha fa nany fotoana antsika teny nge tadinareo tsara fa ny tenitsika fa efa ho avy ny fifadikanana fa mbola tsy fantatritsika aloha tsika mandeha araka ny fitarihan'ny fanahintsika fa tsika tsy manao ohatr'izany ianao zany raha tonga hifady anina eto de tsy atao fahazarana za efa fombako mihitsy ny fady anina fa hifady anina tsika satria misy tanjona mazava isika ity koa zavatra anankiray rehefa mifady anina tsika de zao ka le izy nge ohatr'izay nabavy tiana malala misy mifady larobia sabotsy misy mifady za zao matetika fa tsy isaky ny sabata matetika rehefa hifady anina de ataoko mitotona ao anaty sabata satria iny tena feno hery tsara mihitsy anaty fotoam-bavaka de mifantoka tsara am'zay fa tsy hoe latsinainy mety miasa de ohatry ny verimaina ihany fifadikanako fa sabata ny matetika rehefa hifady anina zany de marina mihitsy le lavolitiana efa lasa régime mandray le izy fa tsy fifadikanina de na ianao ary tsy hotoritory fo fifadikanina zany nge raha naka tena hotoritory fo tsika raha-pitso hoe tena ao anatin'izany tena hoe fanatrihan'Andriamanitra ka le hoe ataonao ohatra neny jiosy hoe latsinainy sy lakamisy tsisy de vafandeha ho azy fotsiny sisa eny ianao mandeha ho azy efa de ohatry ny fariseo ihany ianao reharehanao sisa le izy za mifady anina roa isan-kerinandro fa inona ary ny vokatra le izy tsika miandrandra vokatra angezabe aorian'izay ty koa misy hafatra anankiray mahafinaritra ny jiosy koa taloha rehefa mifady anina de manao an'ity zavatra ty ataotsika hoe nomeria ataotsika jery nomeria ty aloha mbola fanazavana tiako ampina am'le teo milohan'ny idirantsika amin'ny Daniela ny tiako vakiana fa vakiko anampiko an'le izy aloha le nomeri teo nomeri toko fasivy amby roapolo andiny fafito ary amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fafito de isy fivoriana masina ho anareo de ampahorin'ny tenanareo ianareo aza manao rarahakory ary zao natero fanatodorana hoanitra kasitrana ho anjeo vatotromba laharay sy ondry laharay ary zanak'ondry fito izay ray taona de zay tsy misy kilema no aterinareo sy koba tsara toto sy ny sisa tsika zany de zao izy avy manana omby de izy manana ondry de izy manana ina avy izy teo izy avy ny manana omby lahy ondry lahy zanak'ondry fito zay aloha tsy manana na zanak'ondry ray ary na mety andeha vidy ary tsy mety ampivarotra an'izany tsy manana an'izay Andriamanitra fa iny ananantsika raha-pitso ny fotsika halleloia ny tenatsika halleloia ampahory tenitsika de hanolotra ny fotsika ho fanatitra velona manomboka raha-pitso halleloia de ampahory ny tenatsika isika halleloia nosoran'Andriamanitra no raha nanana fahafahana hiditra am'izany fifadikanina izany tsy Daniela le teo nomeri aloha le sivy amby roapolo ianam-baviama nomeri aloha le teo fa hiditra am'le Daniela am'zay tsika Daniela indray ary zao toko fasivy reto ny fifadian'ny olona hanina taloha ohatry zao Daniela toko fasivy bebe verset kely tsika androany satria te ampairanao Daniela toko fasivy andiny fatelo ny olona zany rehefa mifady anina taloha de zao hoy izy zany hoy zany Daniela efa mivavaka Daniela de zao ny teneniny ary ampanatrehako an'Andriamanitra tompony tavako hitady izay ivavahana sy hifonana amin'ny fifadikanana sy lamba fisaonana ary lavenina ny olona rehefa mifady anina taloha to de fantatra hoe io fa mifady anina satria maninona mitafy lamba fisaonana de misotra lavenina
hosorana lavenina lasa grigri be mihitsy zany vo hitany olo ndry fahadiany rahakotsy salama ndrô reto roberta ke mifadiany fa manina afantaranao zany misotra lavenina nge izy de mitafy lamba fisoanany de fantatry ny olona rehetrrehetra hoe mitafy lamba fisoanana jesosy nefa nyteny tamintsika any matitoko fa enina verse vezabe araiso daholo zany verse zany a am'izay anao raha manontany anao ny vadinao na ny fianakavianao nareo ve de tena inona tsisy atao ina re ty fadianana ty de azavao anazy daholo zany rehetrarehetra zany tsika tsy manao zavatra mivoany zany alleloia ity baiboly ty ny atsika de ity mandrakizay matitoko fa enina andiny ny fa enina ambe folo zao ny teny jesosy jesosy nefa miteny azy manao ohatr'izany ntsony tsika alleloia tsika zany zao a afaka miteny rapitso zany ohatra de allô allô aoana fa aona reo zany e malemilemy be za fa izy io tsy rady ve io za mihitsy ty aona tsy de matava avoaka feo a io fa manina fadianina telo andro ange zahy afalahelo ange zahy reraka de ataonao mijery anao daholo eo tahentopo fadianina ange zahy de inona teneny olo ndry mampalahelo izy zany palahelo ndry fadianina fadianina palahelo de hosorana lavenina de hitany olona lavilavitra nahoana daholo hitanareo ve le lavenina grigri ve za fadianina tao ahoany tsia matitoko fa enina andininy fa enina ambe folo raha mifadianina nareo osy jesosy ty a de aza mety tahaka mipetsara velatsy izay malahelo tare fa mampisotisoty ny tavana izy mba ho hitan'ny olona fa mifady lazaiko anareo marina tokoa efa azo ny valim-potihany tsy azo atao zany ifadianiny tsika de ohatr'zao ihany le ahitanao anara-pitsa alleloia ataoko hitanao misy de ozy any hoe nihinan-kanina nga raha de rahakotsylamo tsy nihinana izy fa matio sisezy alleloia raha mifadianina nareo sisy ny tenin'andriamanitra ozy jesosy andininy fa fito ambe folo mba mario amy baibolinao nge hoe fa raha mifadianina anareo de hosoro ny lohanao manaova zail rahalatojo sy rahala jonatana avo e le a ny amy efa tsy mety ny ato itso a hosorako ny rahazoary ty rapitso de tsy hitanareo malandilandy tsara mihitsy arapitso asiko menaka kely mba tsy hitsonika ane ary hosoro ny lohanao de sason ny tavanao miaratra tsara tsika rapitso a so de zao mifady any toetrareny le gadra mivoaka reny tsika le misy tanao le efa manao boky zay tao de rehefa avy-gana de misy an'le mitebiteby tsy zany a mba tsy hosoro ny lohanao sason ny tavanao zay rapitso de mbola rarakivy fotsiny de reraka taintoba zao vo mifoy reraka be afafarina rarakivy eny ka za nge mifady aniny tsy tsapanareo mihitsy fa reraka nge hitanao ohatr' zany de tsy mahazo kizitina koa hosoro ny lohanao ary sason ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady ianao zany tsy ny olona mila mahitanao rapitso hoe mifady reraka fa zao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady fa hitan'ny rainao zay any amy mangingina ary ny rainao zay mahitanao amy mangingina no mamaly anao alleloia alleloia tsika zany aty amy mangingina ao tsika anao amy ten'andriamanitra tady anao andriamanitra alleloia de ny raintsika ao an-danitra mahita tsika ao mangingina nareo efa ao anaty groupe efa firy moa zao ry reto ny ankizy ao anatin'ny groupe teo efatra ambe efapolo ngambany a anisan'ny fifadianana teo miampy any rahalahy iaina zany a rahalahy iaina sy anabaviaina taloha afangaro foana misy aina anakiroa tao anaty groupe taloha sady zany le izy menada de hoe iaina lahy sa iaina vavy de zao alleloia andriamanitra mila ataonao mahitan'izany ary nareo se nisoratra anarandreo hitan'andriamanitra reo hitahitan'andriamanitra ny hitahitanareo alleloia de any amy mangingina nareo mifadianina mitala-o mandoly midradradratra fa andriamanitra ny tarainanareo any amy mangingina no amaly anareo any amin'ny mangingina jesosy no niteny an'izany ka aza mampisotisoty ny tavatsika alleloia faly foantsika rapitso falifaly lalandava
endrika sarika no anompoko anao a alleloia tsy mahazo mifarirotro zany tsy mahazo manao ferinand zany fady anina de malemile nareo zao raha pitso a mbola courage tsara nareo raha pitso 5 izy izy dekona 5 zany tsika miampy andrala iaina iaininy asy de miampy an'izay mety mbola hiteny eo mety tafakatra 5 zay zany tsika no anaty zoom raha-pitso manomboka raha-pitso alleloia de ny olona zay tsy manaraka moa zay tsy mifady anina de ahita ihany nareo fa possible isy live kely ihany isaky isan'andro a amy zavatra zay atao mety misy fotoam-bavaka kely na toriteny a eno nareo a ao anaty live alleloia ho voninahitr' Andriamanitra alleloia voly koa zay efa niportahako menaka omaly alleloia tsy mahazo manao ferinand tsika zay manao ferinand eo a de ho ampahirezina ihany izy ny parany alleloia raha-pitso aloha rehefa mifady any nareo a ny raha-pitso mbola vita mbola samy falifaly etsika raha-pitso mbola misy hery tsara fa amy sabata nareo zao anareo indrindra nareo zay vao anao fivadikanina 3 andro de zao a le andro faharoa iny tena mafy manomboka any amin'ny amiray maraina any nareo de efa manomboka mivadibadika de ny ariva ny marainy nareo a mangozogozo ny tongotra ohatrany tsy avy miaina ohatrany mahavaivay zany any anaty mahalemilemy tsy hitatsony ohatrany somary mavesabesatra kely zay ny loha fa zao amy folontsika de efa miaona ndray ary amin'ny sabata ary mety aloha keliny amy folo de fifampahery eo indray tsika alleloia de miaraka eto tsika tontolon'ny andro alleloia de parivan'ny andro a zay mahatsara ny atsika hoe zoma sabotsy lahady le sabotsy le andro faharoa tena mafy iny ao anatina fiderana sy fiankofana anaty sabaty tsika de tsy de renao io tsika koa mo iaraka eto foana alleloia misy ny vavaka fiambenana amy sabata alina zao a misy ny lahady a mbola tsy afaka hiteny aminao hoe misy na tsy misy fa tenentsika eo ihany fa ny sabata aloha de misy ara-dalàna ny vavaka fiambenana satria ao anatina fivadikanina tsara isika ny andro fahatelo indray a efa reradreraky anao fa manomboka mahazo hery anao satria mieritreritra an'lefa isakafo rariva de iny manome courage anao de aza kivy alleloia fa zao falifaly foana tsy mahazo mampisotisoty ny tavy zany a le teneniko anao teo mampisotisoty vao mahita olona malaheloero reradreraka kivikivy ohatrany valalanina ohatrany atsatratsatra reny anao de fa manina de mampisotisoty tavy reo misotisoty tavy manao mampalahelo de atao hitan'ny olona tsy ny olona mila mahita anao fa mifady anina ianao ny olona mila mahita ao arina ny valin'ny fivadikanina zay nataonao satria Andriamanitra mahita anao mangingina de izy amaly anao mangina de le valin'le sisa no hitan'ny olona misy vadina ranabavy androany nresaka tamiko resaka lela teo zay telo menada de zany teny taminazy hitanao tsara nge ao arinan'ny fivadikanina io vadinao io e vadiny mantsy no mifady anina fa izy mbola tsy mifady jereo aorinan'io fa mandalo fanavotana io ary tsy mivadinao ihany ivadinao mifady any ihany na hita fahasoavana fa hitokantranona rehetrarehetra io alleloia satria tsika de hitondra taratasinady eo anatrehan'Andriamanitra amin'io ry havana malalako alleloia de eto ny taratasinadynao ataovy mihitsy ny lista fa amy finoana ny angatahantsika an'izany amy finoana ny hitondrantsika an'izany eo anatrehan'Andriamanitra de ahita voka ny azonao tsapain'ny tananao ianao a ao anatin'izany atao hoe nandalo fivadikanina 3 andro alleloia lehibe zany a tsy amaivantsika zany fa lehibe zany ary fampahoriteny zany alleloia ny fivadikanina ijery kely tsika androany hoe misy karazany vitsivitsy ny fivadikanina voalohany indrindra aloha de misy fivadikanina tontolo andro tsy mihinana mihitsy misy ray fivadikanina ohatrany ny silamo lefa manao ramadan zareo de tsy mihinan-kanina izy ray volana na efapolo andro izay sadetiko fa mihinana izy ny ariva tsika tsy mihinana tsika fa tsika afaka misotro rano de tsika tsy mihinana zavatra ohatra hoe rano afaka misotro rano mafana ianao maraina afaka misotro fa tsy asiana siramamy tsy asiana fangarony inina fa rano fotsiny afaka tsy misotro rano koa ianao za zao rehefa mifady anina de misotro rano a mampina zao tsy de misotro rano de arakarakarak'zay mety aminao fa tsy manendry hanina isika na andro na alina ao anatin'ny 3 andro alleloia efa le tady reradreraka ohatrany kivikivy anao de
fampahery kely eo tsika alleloia tsy alefa amiko lista tiana malala lista samy anareo za zao manana ny listako mamavaly tiana manana ny listany tiana malala manana ny listany de ho avy ny fotoana anatin'ny fivadikanina io a tena ho velarintsika tena ohatrany tamin'ny androny Ezekela mihitsy tena velarintsika anatrehan'Andriamanitra mihitsy hoe io Andriamanitra ny taratasina atoko alleloia de eo tsika samy hitondra misy séance zany fitondrantsika ambavaka an'ireo fa tsy tonga de rapitso aloha zay alamitsika any ny programma tsy tenenareo mialoha zay hoe rovintsy zay fa mety rapitso mety ravaka pitso mety fa isa mihitsy zay tsy mbola omena ianareo mantsy ny programma anjareo izy nareo hoe ohatry ny titre film any le am'zao ano fa ianao manatanterahanao le 3 andro alleloia izy zavatra maro ary ny fivadikanina atsika am'ty de tahaka ny mahazatra rehefa fivadikanina 3 andro efara amin'ny tsodrano alleloia itsodrano manokana anareo amin'ny alahady amin'ny famaranana ny fivadikanina ianareo rehetra zay nanatanteraka ny 3 andro de andray tsodrano manokana isika rehetrarehetra tsodrano izay avy amin'Andriamanitra fa zany ho ampiasainy itsodrano anareo eto ambavaka mba tena ivoaka ny teny pasoavana ho atsika rehetrarehetra alleloia amin'io andro fahatelo io ny fivadikanina tao amin'ny baiboly de zao misy olona mifady anina rery misy fiangonana miara-mifady anina misy firenena tena mifady anina firenena ray manontolo ary misy antony manokana foana io fivadikanina io fa tsy nalefalefa fotsiny am'izao donc antsika ijery ten'Andriamanitra ao amin'ny Samuela faharoa Samuela faharoa Davida rehefa naka ny Batseba vadiny Oria de nitoejaza nefa tsy sitrak'Andriamanitra Samuela faharoa toko 12 andiny 1 teto zany nisy lehilahy anankiray izy rery no nifady anina fivadikanin'olona irery alleloia tsy ny antsolon-kafa izy fa izy rery Samuela faharoa toko 12 andiny 9 ovakiko aminaran'i Jesosy ary Jehova namely ny zaza andiny 15 ary Jehova namely ny zaza zay nateraky ny vadiny Oria tamin'ny Davida ka tena raro be ny zaza andiny 11 ary ny fonina tamin'Andriamanitra ho an'ny zaza Davida de nifady hanina sady niditra ka nahandro tamin'ny tany nandritry ny alina ary ny olona tao an-trano nitsangana anako aminy ampiarina azy tamin'ny tany nefa tsy nety izy sady tsy nety niara-nihinan-kanina taminy nifady hanina i Davida nifady hanina noho ny nangatahany ho an'ilay zaza tratrana olana Davida de nifady hanina izy fifadian'olo tokana zany raha misy zavatra matery anao mety misy havanao na namanao teto aloha de Mariana maty any le zaza tsy hoe ny fivadikaniny Davida ny tsy nahomby ny valiny fivadikaniny Davida de ny tao aorianan'io ao amin'Andriamanitra de nisy zavatra nandalo misy zavatra mandeha araka ny rariny sy nitsiny nanota Davida de aorianan'le ota fahafatesana ny tambony ota nanota aloha Davida de raha dingantsika zany de nanota Davida de avy eo nifady anina ny bebaka fa teo anelanelan'ireo mbola nivaly aloha valy fahafatesana aloha ny otany Davida de raha mandinika zany tsika de ohatrany hoe nifady anina ihany nefa maty le zaza tsia le zaza maty vokatry le fahotana tary fa ny vokatry ny fivadikanina famindrapo famelan-keloka izay tsy voavidin'ny Davida mandrakizay ary ambonin'izay nosoloana le zaza nosoloana tonga de mpanjaka Solomona ny zanaky Batseba faharoa tamin'ny Davida alleloia so mantsy mieritreritra to mbola maty any le zaza zay ny mifandehan'io Andriamanitra tsy olombelona ka mandainga ary natiany Davida de mitana ny teniny Andriamanitra
fa fahafatesana ny tambony ota tany tsika mieritreritra mantsy hoe za efa mifady afaka manota kely za zanak'andriamanitra tsy manino zany ianao zanak'andriamanitra mihitsy mahasarotiny an'andriamanitra mba tsy hanota intsony zay ny fivadikan'olona anankiray fa tsy vitan'zany a fa misy ihany koa fivadikanina arakaraka ny toe-javatra am'seo zany ty zavatra ty fa misy foana ny fivadikanina mpanjaka voalohany ange jerentsika any am-panjaka voalohany indray a mpanjaka voalohany a toko faha 1 laovaka itsika zany tenin'andriamanitra zany mpanjaka voalohany a toko fa 1 andiny fa 7 teto zany ry havana ty ndray misy fivadikanina ary raha misy aminareo koa voakasiky ny zavatra tahaka ty a de tokony hitra hifady aniny ianao iahaba ry havana de nanota teo anatrehan'andriamanitra ary efa nanota teo anatrehan'andriamanitra hoy ny ten'andriamanitra vakiko aminao le tantara mpanjaka voalohany toko fa 1 andiny fa 5 fa tsy nisy tahaka ny ahaba izay nivaro tena hanao zay ratsy teo mason'andriamanitra teo mason'i Jehova satria naprisiany Jezebela vadiny izy ary izy nanao vetaveta loatra tamin'ny nanarahany sampy de tahaka izay rehetra nataon'ny Amorita izay noroahany Jehova teo androany zanak'Israely ahaba nefa ry havana ange mpanjaka napetrak'andriamanitra tesitr'andriamanitra ary seka andringana ny ahaba izy teto fa andiny fa 7 mario amin'ny baibolinao ty ary raha sendrasendra ianao tratry eo am'zany toerana zany nisy zavatra tena ratsy be nataonao tena trehan'andriamanitra de tady tio a fa andriamanitra mandringana iahaba teto a mpanjaka napetrak'andriamanitra fa izy andriamanitra tsy nisy tahaka ny ahaba tamin'ny aratsiana ny tianytenenina am'zany izay nivary tena nanao zay ratsy teo mason'i Jehova satria naprisika ny Jezebela vadiny ary izy nanao vetaveta loatra ka nanaraka ny sampiny de tahaka zay rehetra nataon'ny Amorita izay noroahany Jehova teo androany zanak'Israely fa zao ny zavatra mahafinaritra andiny fa 7 ary rehefa reny ahaba zany teny zany tena andritra ny fitafiny izy ka nitafy lamba fisaonana nataony manolokoditra sady ny fahadianina sy nandry tamin'ny damba fisaonana ary nijoretra teny am-pandehanana nijoretra zany manjoretra be ny am-pandehanana ile mbola fivadikanina taloha le atao hitan'ny olona rehetra fa zao zavady hitan'andriamanitra ihany koa nefa zany tena tamin'ny fondy nandritra amin'ny fitafiny voalaina izy hoe ho aringan'andriamanitra tena tonga de bebaka izy tonga de niditra fivadikanina izy ary tsy menatra fa teny andalana izy nitafy lamba fisaonana iahaba mpanjaka fanetreteny zany fanetreteny zany natonga am'teny zany misy nge ry havana natsika reto ary de tsisy fanetreteny de menatra tsika hoe mety misy aminareo nge mba te hifady anany fa zao aloha zay miditra ao anatin'ny Zoom hifady any araka aminay de zao a tsy misy olona tsisy tare zany eo a miseho tare daholy ao anaty Zoom miseho tare daholo raha ohatra zany nareo za tsy te hiseho tare tsy mety amiko zany de tsy mety aminay koa miara mifady anina aminao satria tsika tsy manompo sampy eto ka hiafina atsika mivavaka alleloia ka raha mamenatra anao no mifady anina miaraka amin'ny fandarina andramoka izao a de be ny olona mitarika fivadikanina ihany koa am'le tsy mamenatra fa ndiko tenanao am'zany zany isika tsisy tokony hamenatra anao mivavaka ny ataotsika eto ary hitanao ny vokatry ny fivavahana ataotsika zany misy vokany io a de misaotra anareo rehetra tsy menatra azo atao mamenatra zao fandarana zao fa mivavaka ny ataotsika eto fa tsy manompo sampy sanatria fa iahaba koa tsy menatra teny andalo teo de niteny nitomany dradradrady teo de mifady anina izy teo de nandritra ny fitafiny ry havana nefa mpanjaka fa ny zavatra nafinaritra ary niteny Jehova tonga tamin'ny elity isbita nanao hoe hitanao va ny nanetreny ahaba tena teo anatrehako hitanao hitan'andriamanitra le fanetretena hoe mpanjaka ve ianao de tena andritra ny fitafinao ianao de hitomany eny andalana ianao de hitan'ny olona ianao fa tena fanetretena zany de zao ny tenin'andriamanitra hitanao va ny nanetreny ahaba tena teo anatrehako satria nanetry tena teo anatrehako izy de tsy hahatonga loza aminy amin'ny androny fa ny amin'ny androny zany vao hahatonga loza ho amin'ny tarany zao zany ry havana ny tiana tenenina le fivadikana nataony ahaba
tsy nahavoaringa anazy na de ratsy indrindra azy nataony ianao a raha nanao zavatra ratsy be ianao andao ifady anitsika andao hidirantsika anaty fivatikana io andao tena hibebatsika anaty fivatikana io za tena mitenao fa tsy hatra aminao ny loza alleloia tsy hatra aminao ny loza ry havana malala ahoana indray ny any amin'ny mpitsara tiako misy mpitsara toko faharoapolo a vakitsika koa zay mafinaritra tantara io mpitsara toko faharoapolo a andiny fahinina amby roapolo vakiko aminao zany tantara zany niady zany zanak'Israely teto ry havana raha vakinao tantara mpitsara faharoapolo io a de iady de rehefa iady tamin'ny benjamita tamin'ny taranaka benjamina ny zanak'Israely tamin'ity fotoana ity efa tantarantsika teo zany tantara zany ndray sabatsika efa tantaran'io tantara io lava be reo tantarainy fa anisan'lay vehivavy le betavetainy benjamita de ny vonony mihitsy sy ny sisa sy ny sisa fa iady am'izay ary ny zanak'Israely de zao zareo ny teny iza niady voalohany amin'ny tanain'Andriamanitra de benjamina de rehefa nandeha niady teo Gibea zareo a de voaringy any benjamina nisy 2,4 ny zanak'Israely matiny benjamita tamin'izany fotoana zany resy anady zany andiny faharoa amby roapolo de mifagnome tokony indray ny lehilahy tamin'Israely ka nilahatra iady indray teo amin'ny laharany tamin'ny andro voalohany izay ary niakatra ny zanak'Israely ka nitomany teo anatrehan'i Jehovah mandra-parivan'ny andro de nanontany an'i Jehovah hoe androso fa iady amin'ny taranaky benjamina rahalahako ary Jehovah mekara iady aminy ary ny zanak'Israely de nandroso tamin'ny andro faharoa iady tamin'ny taranaky benjamina de nivoaka avy tany Gibea benjamita iady taminy ndraika ny andro faharoa de naharingana zanak'Israely 20,000 ray alina ry havana malala 20,000 ray alina maty ndray potika andiny fahinina amby roapolo de niakatra ny zanak'Israely rehetra sy ny olona rehetra tao ny olona rehetra ka nakany Betely de nitomany sy nipetraka teo anatrehan'i Jehovah de mareo amin'ny baibolinao ary nifady hanina ary nifady hanina tamin'izany andro mandra-parivan'ny andro ary nanatra fanatitra odolona sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah izy de nanontany tamin'i Jehovah ny zanak'Israely fa ataony fiarana ny faneken'Andriamanitra tamin'izany andro zany ary finiasa zanak'Eleazara sady a zanak'Arona nijanona teo anoloany tamin'izany andro zany de nanao hoe mbola hivoaka indray va iady amin'ny taranaky benjamita rahalahy sa hitsara ho Jehovah mekara fa raha pitso atolotro eo an-tananao a izy zao ry havana malala zao ry havana malala mitovy ny zavatra natao zanak'Israely rehefa resy samy mitomany ihany samy mitaraina ihany voaka voalohany resy de nitomany resaka Andriamanitra aiza no misy ianao ry Jesoa fa inona zavatra antranga mivoaka ny apitso mbola resy ihany teto zany ry havana de tsy vitan'ny ranomaso le zavatra mety misy olana eo amin'ny fiainanao tsy vitana ranomaso fitarainana tsory fa ny zavatra nataony zareo rehefa resy avy tany de mbola niakatra nitomany sy nipetraka teo anatrehan'i Jehovah ihany fa nampiana inona am'izay nampiana fifadikanana ary nampiana fanatitrodolona sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah io ny tsy ampy tam'ireo inona fifadikanana de fanatitrodolona sy fanatim-pihavanana tsy fifadikanana fotsiny fa araka ny teniko taminao tsika tsy manana ondry a tsy manana omby a tsy manana osy a ho aterina rapitso fa ny fotsika no fanatitrodorana ary ny vavatsika ny vavakitsika no fanatim-pihavanana manomboka rapitso alleloia reo ny tsy ampy nitomany foana ianao hatramin'izay nitaraina foana ianao hatramin'izay nidridridry sy nidradradratra foana ianao hatramin'izay fa tsy ampy fa ho ampitsika izy amin'ity androany ity fifadikanana fanatitrodorana fanatim-pihavanana manomboka rapitso voaka avy teo hoy ten'Andriamanitra efa tamin'io fotoana io teo ny fiaran'ny fanekena inona ny fiaran'ny fanekena endrika fanatrehan'Andriamanitra tsika raha hifady ana rapitso tsy lalao fa hivavaka hitady an'Andriamanitra isika ho anareo izay mbola tsy niaraka taminay a na de ataoko hoe mbola tsy niaraka tamin'ilay tanaty commencement
de ny valy teninay aminareo de tsotra fotsiny zay tsy mba miteny zany hoe hoe bokava fa tena sina publicité be fa nenay de tsotra foana ny teninay andramo ka izao halleloia ianareo rehetra izay anao fifadikanina Oliodette sy izy ny nanontany hoe mbola tsy tsara i Philippine Marie de mandefa 5 amiko de ampidiriko anaty groupe anamy mampionona de ampidiry mampionona anaty groupe mahatonga an'hoe za mantsy matetika mampionona tsy de mahita ny message za mahita ny anahy foana zay message miditra eo zao zany ny ady mitovy ihany benjamita ihany ny ady eo de io adinao io ady io ihany fa tsy resinao io tamin'ny voalohany tsy resinao io tamin'ny faharoa andao resantsika anaty fifadikanina andao resantsika anaty fifadikanina fa resinao io amin'ny fahatelo tokony omeko anao tokony omeko anao resinao io alleloia inona io ny tso resinao ry avana inona io ny tso resitsika alleloia ijery anankiroa farantsika samira voalohany ianao tsy maintsy mahery ianao tsy maintsy mahery ianao alleloia tsy maintsy ampaherezina ianao fa zany ilana an'ity fandarana ity samira voalohany toko fafito andininy fa enina ahoana indray ozy izy teto indray zany de zao andeha tratrany olana ny zanak'Israely tsapany zanak'Israely fa niala tamin'ny Andriamanitra andevakiko nampibahany Samuel any Israely sy ny nandresen'ny Filistina ary nitsarany Samuel any Israely andiny faharoa amin'ny Samuel voalohany toko fafito ary hatramin'izany andro zany de nitoetra ela tany Kiriata Jeranina ny fiaran'i Jehova de 20 taona ary ny tanànak'Israely rehetra nalahelo an' Jehova 20 taona ondry zareo vao malahelo an' Jehova fa ianao zao firy andro firy volana firy taona ianao zao no tafasaraka tamin'Andriamanitra fa ny zanak'Israely 20 taona tafasaraka tamin'Andriamanitra de nalahelo an'Andriamanitra alleloia mafoy andry zareo 20 taona za ry avana malala na 20 ora ary malahelo ary raha tsy mahita an'Andriamanitra raha tsy maheno an'Andriamanitra zany fa indro moa zany 20 taona ny fetrany le tsika firy ny fetratsika firy ny fetranao fa indro 20 taona tsy nahita an'Andriamanitra de zao ny teneniny hoe de nalahelo an' Jehova misy antony io malahelo an' Jehova io tsy nandeha tsony ny fiainana tsisy fifaliana tsisy fiadanana feno aia araka le hira hoe raha lavitra anao de feno aia raha lavitra anao de anjaka ny tahotra de zao ny teneniny Samuel ary io Samuel andiny fahatelo tantarak'Israely raha miverina amin'ny Jehova ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo de ary hiala aminareo ny Andriamanikapa sy ireo astary tampimano ny fonareo an' Jehova ary aoka izy ihany no tomponareo de hamonjy anareo amin'ny tanàn'ny Filistina izy eo indray ny Filistina fa hanafika de rehefa hanafika ny Filistina de inona moa rehefa hanafika ny Filistina de malahelo ny zanak'Israely malahelo an' Jehova rehefa mety ny atao tsy malahelo rehefa eo ny Filistina de malahelo de hoy Samuel voroy ny Israely andiny fadimy rehetra ho an'iziva fa hivavaka amin'i Jehova ho anareo de nivory tany Mizpa izy ireo de nanovo rano ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehova sady nifadianina tamin'izany andro zany izy sady nanao efa nanota tamin'ny Jehova isika ary Samuel nitsara ny zanak'Israely ary rehefa reny Filistina fa mivory tao Mizpa ny zanak'Israely rehetra de niakatra mily azy izy ireo ny andrina Filistina ary noho nandray zany ny zanak'Israely de raiky tahotra noho ny Filistina fa hony zanak'Israely tamin'ny Samuel aza mitsahatra mitaraina amin'ny Jehova Andriamanitsika ianao mba hamonjeny anay amin'ny tanàn'ny Filistina de nakaka zanak'ondrim-bola minono Samuel ka natrazofana drodorana ho an'i Jehova de nitaraina tamin'i Jehova tamin'ny zanak'Israely ary nihaino an'i Jehova ary nihaino azy Jehova andiny ny fahafolo mario amin'ny baibolinao ary raha mbola nanatitra fanatitrodorana Samuel de nanatona amin'ny Filistina hiady tamin'ny Israely fa Jehova nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro zany ka nampifanaritaka azy de resy teo anoloan'ny Israely izy halleloia io kotrokorana io de vokatry ny zavatra anankiroa ny fifadikanina sy ilay fanatitra n'ilay zanak'ondry mbola minono de raha vitsy koa tsika
tsy manana zanak'ondrombola minolo fa ny fotsika. Halleloia. Ianao zany mila feno fanoloran-tena ianao e. Mila feno fanoloran-tena ianao. Halleloia. Manomboka amin'ny rahampitso. Fa ny olona zany manaritra zanak'ondro minono, zanak'osy, ombilà, ondry matavy, isika tsy manana fa ny fotsika ny tena misy. Halleloia. Isokotrokorana, ampikorotana ny fahavalonao ao anatin'izany fivadikanana atao zany. De ifanaritaka ianao eto, fanatitra ho an'Andriamanitra eo am-pandoliana eo, ny kotrokorana ny mamelo ny fahavalonao, mampifanaritaka ny fahavalonao. Zany rehetra angeravana malala vokatry ny fivadikanana daholo. Zay teneniko raha misy manontany ianao hoe maninona ny fady anina? De tenenao aminy fa ifady anintsika fa soa antsika ny fivadikanana azonao tsapain'ny tananao. Mihoatra lavitra ny arerahana zay ho hitanao anaty fivadikanana io, ny vokatry ny fivadikanana zay ataonao. Farany de farany satria efa lasa ny fotoana. Anaty fivadikanana tsika mbola resaka zavatra be dia be momba ny fivadikanana. Vita be ny tantara momba ny fivadikanana izay ampaherezana antsika ao anatin'ity andro fivadikanana ity. De manana faharetana ianao. Ny farany tantara farana zay ho jerentsika de zao. Amin'ny tantara faharoa, toko faharoapolo, andiny fahatelo. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe somary diso tsy izay zany. Tantara faharoa, toko fa ohatrany tsy noteko zay fa ao anatin'ny lesontsika rapitso momba zay fivadikanana anankiray zay nikeo tantaraiko zay. Halleloia. Fa zao no zavatra tiako tenenanao. Reo rehetrarehetra reo ry havana malala. Halleloia. Reo rehetrarehetra teneniko anao reo de tsy inona akory fa vokatry ny fivadikanana avoko. Halleloia. Etika ny tena tantara tena nafinaritra. Tantara faharoa, alao vakiko zao ihany vakiko zao ihany le satria ataoko lesona rapitso fa vakiko zao ihany. Tantara faharoa, toko faharoapolo. Ny nandehanan'ny Moabita sy ny namany niady tamin'i Joda ary mivavaka nataon'i Josafata sy ny namonjen'Andriamanitra azy. Halleloia. Andiny voalohany, ary ny avaka zany de avy ady tamin'i Josafata ny taranaka Moaba sy ny taranaka Amona mba amin'ny any ankoatry ny Amonita. Betsaka zany fahavalo zany betsaka. Ary nisy tonga teo de nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafin'ny ranomasina avy any Siria hiady aminao. Ary indreo izy eo a Zezony Tamara Enjedy zany. De natahotra Josafata. Ka nanatrika tsara hitady an' Jehovah tahaka ny Daniel ilay nivakintsika teo. Sady niantso andro fivadikanana ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. De niangona Joda hangataka famonjena amin'i Jehovah. Eny, avy amin'ny tanànan'ny Joda rehetra hitady an' Jehovah. Ny vokatry de tsotra. Resy ireo fahavalo be dia be ireo. Ny valin'ny fivadikanana de tenin'Andriamanitra manao hoe aza matahotra na mivadi-po amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo niady fa an'Andriamanitra. Midina miady fa ianareo angina izay hiady ho anareo vokatry ny fivadikanana zany. Ry havana malala. Halleloia. Zava-dehibe ny fivadikanana. Mino aho fa voarainao zay lesona voalohany kely tsotsotra izay androany. Ao anatin'ny fivadikanana io, izy fitahin'Andriamanitra tsy hitanao talohan'izao de ho hitanao ao aorianan'izany. Ao anatiny sy ao aorianany de hijinja isika. Ao ambadika zany rehetrarehetra zany ny fahavalonao, ny ara-panahy, ny ara-nofo de hiondrika eo anatrehanao. Satria nahoana? Satria ianao de voadio. Ary rehefa voadio ianao de tafiana hery. Ary rehefa tafiana hery ianao de omenanao ny fiadiana mahomby de ny herin'Andriamanitra izany. Mahereza. Mbola tsy fantatra rovinantsika nanao ny 3 andro io. Raha tonga moa Jesosy amin'ity taona ity
mety io zany fivadikanana telo andro vitantsika farany raha tonga moa ny fanenjehana satria za de efa miteny anao fa efa andalana ny fanenjehana ny mpivavaka mety efa ho avy ny matio fa efatra amby roapolo ka raha mifantaterahan zany tsy afahantsika anao an'izao tsony hoe fivadikana zany fa samy manavitra ny ainy am'izay de mampairy anao hoe alao hery vitanao io de ho tain'Andriamanitra ny isika tsirairay avy za mangataka amin'Andriamanitra mba ho tehirizin'Andriamanitra ianao ary zao fivadikanana zay ataonao zao de ho raiketin'Andriamanitra ao anatin'ny boky ny fiainanao efa nandalo ianao nampahorin'ny tenanao ny sehoteanatrean'Andriamanitra tao anatin'izany maherezy ianao mbola tsy tara ihany koa ianao raha noratra anarana de miaraka ao anaty zomontsika raha manomboka raha-pitso amin'ny folo de tsy misarakytsika raha tsy amin'ny efatra sasany arivo matoa zay tsika misaraka ao anaty zoom de satria anao live tsika de ao anaty live indray tsika no mijery manaraka ny fampianarana na manaraka ny toriteny na manaraka ny fotoam-bavaka maherezy fa vitanao io raha ozy izany hoe ohatrany tena mila hery kely Jesosy de za te tena anao hoe atolotra anao ty hira zay ty ny anabavy-linda be izy ty anabavy-linda foana ny tsaroko am'ty hira ty de atolotra atsika rehetrarehetra any koa ty de itahiry anao ny Andriamanitra tsy ny am'ty fivadikanana telo andro ty ihany fa ity fivadikanana telo andro ity atonga anao ho voatahiry mandrak'izay ao am' Jesosy de ho tsarovanao zany hoe fivadikanana 26 27 28 février izay ny rahanao tamin'ny fandarana andramboka izao atao amitsika ato isaka misy fivadikanana ohatrao de reo zao nareo dimapolo nareo latsaka kely ny ofeny tsy maintsy ofeny dimapolo ihany moa zany satria misy mbola voanoratra anarany reo raha zany hoe dimapolo tsika no miara mifadianana tsy reo dimapolo rehetrarehetra eo no tafaraka amitsika eto foana fa tsy maintsy misy am'ireo na de dimy am'ireo aza de ho lasa takandrana-bavy soa meva zay nijoro vavolombelona maro fa fivadikanana tamin'ny herintaona na tonga azy ho lasa mpitoroteny eto ohatr'izao alleloia de ho isy aminareo reo indray zany ho tafajanona eo de hiaraka azakazaka aminay de ifampitatana ho any an-danitra de mahereza mivavaka mba ho tehirizin'Andriamanitra ianao de atolotra manokana any abavy-linda ity iray ity sy izay rehetra tian'izany hoe tehirizo atompo de hivavakantsika ao aorianan'izany meno finaritra aby Alleluia. The future set for the foot under my head. So don't something if you're a cool. Mulan love jayrian pita. Nilan na Jesus if you're a cool. Sigaretta, there is a football. There is a tool. Just have to me. I lose there is a tool. There is a tool. So tell me follow me. There is a tool to rescue me. The fear time. So tell me follow me. Some can be young and cool. There is a tool to soften me and lose our mood. There is a tool. Alleluia. Tutto ciò farà musica. Amen. Sangana Jesus afonsanko iten mafinita fintra lazonyo zambangina Jesus ya amen Jesus ya sangana yo sankenao Jesus iten mafinita fintra lazonyo zambangina chandrika insa
rahantsika vavaka zany ry avana malala zany toloteny zany rahantsika vavaka dia tentsika hoe sa jesosy mba tehirizo a halleloia azon'andriamanitra atao tsara ny mitahiry anao raha ao anatinao a zany etaety zany dia azon'andriamanitra atao tsara ry havana ny mitahiry anao hotahin'andriamanitra ny ianao ary tsy hoverimaina ry havana malala zany fampahoritena zay ataonao zany tsy ho avelan'andriamanitra verimaina io fa iotiny vokatra zany ianao ary tsy mbola voinao reny no nifady anina fa teo ireo zoko teo alohanao rehefa mifady anina ary matory mbola hiditra amin'izany 3 andro dia satria fantatra fa nitondra fahasoavana halleloia ianao ve ry havana anao zavatra tsy mahasoa anao zany matoy verenanao atao dia nahasoa za ry havana ny fivadikanina dia sady nandraisako fitahiana ra-panahy no andraisako fitahiana ranofo halleloia ary dia azoko antoka fa mbola tsy ambakan'izany indray amin'ity indray mitoraka ity irotsaka tahaka ny ranonora-pahavaratra tahaka ny ho hitanao amin'ny sary io ane ny ranonora-pahasoavan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao mirabanao sady a dia teteny aminao hoe ahirezo zany lalasana bavoko zany ho tafavoaka soany ianao ho todinao ane zany andriamanitra malofitianao sady ivavakintsika amin'izao fotoana izao jesosy amin'nisaotra anao zay ny amin'ny fotoanandroany tena mankasitraka jesosy a tena nitahinao zay misaotra anao jesosy satria tonga ny fotoana dehibe zay ampahoriana ny tenanay io natrehanao Jehovah-Andriamanitra ary dia matoky izay Jehovah-Andriamanitra matoky izay mpanomponao reto matoky fa ianao miaraka aminay dia tahaka an'izany fivadikanina nataon'ny Israely Andriamanitra rehefa niady tamin'ny Benjamita izany eto vao tena tsy taraina fotsiny zay fa ampianay fivadikanina dia ho aterinay ho fanatitra velona ho anao ny fonay halleloia ary fantatra efa mitindray mitoraka ity dia eo ny fiaran'ny fanekena eo ny fanatrehanao tsy azonay ataony tsy ino Andriamanitra fa tena ho tahinao zahay Andriamanitra fisaorana ny atolotra ianao mitafotafo Jehovah-Andriamanitra dia ho anao ny voninahitra ho anao ny haja ambony indrindra dia raha sy ny saotra ny voninahitra dia atolotra ianao mehoery ireo izay voandroany voanomboka an'izany hoe hifady anina zany Jehovah-Andriamanitra homehoery zay tsirairay avy reto Jehovah-Andriamanitra homehoery fa tena mila an'izany zay kely ny herinay fa raha ianao momba anay dia ho vitanay zany saotra raha io dia raha ny haja sy ny saotra voninahitra ho anao taony fanelingerenina zay nataony ny devoly fa ianao mitompony teny farany ary misaotra anao jesosy fa na dia nisy ny mety tsy fahasalamana tao anatin'izany mety nisy ny arerahana fa napodinao tahaka ny voromahery indray ny herinay tsirairay avy dia misaotra anao fa ho anatin'ny herinay tsara izay misaotra jesosy ny voninahitra dia efa anao hatramin'izay dia mandrakizay ny devoly sy ny satana dia afaritro amin'ny ranao tsy afaka anentaka izany teny zany tsy anatin'ny retolona ireto tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tao anatin'izay rehetrarehetra izay azy fa moa avy zato eny anatin'ny tsirairay avy izany toloteny zany misaotra jesosy
fonaritra dia hoanao efa hatramin'izay teo mandrakizay. Halleloia, amen. Ivavaka ny firenena nabavitsika $100 avy any Koweït amin'izao fotoana izao ampandrosoantsika ary izy tany tompana bavy $100. Teny tompo pastera dia teny tompontsika rehetrarehetra dia arifaka fianak'izao ary reny malala dia tsara indrindra aho tsotra mideranao izay satria mbola mino hera romeranao tanjaka izay Andriamanitra tafavory tamin'izao fotoana izao. Tsy ny herinay izay tompo na tanjaka efa noho ny herinao masina ianao dia Andriamanitra tsy mba manara enay ianao Andriamanitra. Tsy hainay ny sotranao noho ny nampitondrana ny mpanomponao izay nilaza izay tsitraponao taminay teny Andriamanitra. Ingany tsy handalo foana amin'ny tsirairay aby izay teny izay nihentiny mpanomponao teny fa tena hamoa amin'ny tsirairay aby izany tena ny mpanomponao teny Andriamanitra. Mba hoana ny tena izay Andriamanitra afantaonanao ary mba hanoty tena ary hampahoro tena izay ianao Jesosy nampahoro tena tamin'ny Andriamanitra ary ganeko izay Andriamanitra mba tena hampahoro tena izay Andriamanitra amin'ny fitiavana ianao amin'izany fifadian-kanina izay komantsy hataina raha mipitro izo Andriamanitra. Ingany ianao Andriamanitra no tantana hiaro anay tsirairay aby izay kasa hanao izany Andriamanitra dia petraka feno am-pelantanana momba n'izany fifadian-kanina izay toa ny raha mipitro izany Andriamanitra ary tonga eto izay Andriamanitra sotranao raha mbola ho afaka hibabaka ho an'ny firenenanay izany Andriamanitra tsy misy miafina aminao izay na dia ray aza Andriamanitra izany firenena kelinay izany Andriamanitra. Maro Andriamanitra zavatra izay tsy sitraponao amin'izany firenena izany Andriamanitra. Angatahako eto Andriamanitra ianao heloko izany firenena izany Andriamanitra mamindrafo ny firenenanay malalanay tombonao Andriamanitra. Maro ny zavatra izay misy amin'izany firenena izany ao ny aningatra Jesosy ianao mahita an'izay toerana tsirairay mahazo izany Andriamanitra tsy fa sahirana Andriamanitra anga manokana izy ireny Andriamanitra tsy andeha miherina izy ireny Andriamanitra fa tena mitodika amin'ny ara-panahy izy ireny Andriamanitra fa tena hatsapa hanantso anao ianao rery ihany Andriamanitra ny solution amin'ny zavatra rehetra ka sy ho ny fony malagasy Andriamanitra fa tena hoanina fanetreny tena mba tena hitodika aminao tsy andeha miherina tsela tsy andeha miherina ditra rehetra fa tena hifantoka aminao rery ihany Andriamanitra petraka feno am-pelantananao Andriamanitra izany firenenanay Andriamanitra rakofo izany Andriamanitra mba tena ho tontotra izy ireny Andriamanitra fa tena tsy matody izany herin'izany izy ireny fa tena mitodika amin'ny ara-panahy izy ireny Andriamanitra petraka feno am-pelantananao izany firenenanay izany Andriamanitra ary raha isara aketo koa izay Andriamanitra izay no isaraka ingany ny fanatrehanao no hombanay tsirairay avy no hanome ny toromaso amin'izay ary hanome hery araka ny teny izay nindesiny mpanomponao teny Andriamanitra dia apetraka feno am-pelantananao izany vavaka izany misaotra tompo misaotra fanahy masina. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra betsaka ny anabavitsika $100 izay nitondra n'izany vavaka ho an'ny firenena izany dia makasitraka antsika rehetra naharitra ny andro farany tsy anetana zavatra be dia be mandritra ny 3 andro aloha tsy anetana momba ny Gamaliela ary avy eo alefa eo amintsika ihany ny sary fa dia mitoy ihany moa famanantsika ny sakafo ny ankizy dia rehefa amin'ny fotoana tsapanao hoe mba te hanetana hanohana ianao dia manasanao manohana an'izany sahirana kelyntsika any Madagasikara izany dia hotain'Andriamanitra manokana anay isika tsirairay avy tapitra ny fandarantsika ny ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra ao amin'ny fandarana ao amin'ny www.ndramkaizao.com dia ny akiradio zany mandeha isan'andro andro aman'alina ary misy toteny isaky ny adiny 3 dia amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina raha bitso amin'ny folo maraina mandeha ao zao fandarana zao amin'ny folo maraina koa efa manomboka ny zoom antsika ao anatin'ny groupe dia misy toteny ihany koa amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo alina dia mahireza daholo mino fa mahery ianao ary mino fa mbola tsy tara koa ianao ary zany hoe za koa mba andeha hifady anina 3 andro dia mandevasa MP amiko dia ampidiriko anaty groupe ianao dia samia tain'Andriamanitra tsika rehetra anaovako velomanao ity ira ity dia entinao matory izy ity dia tenena hoe raha lavitra anao dia anjaka ny tahotra eo akaikinao ihany no mety amiko mahery tsika rehetra samia tain'Andriamanitra tao. Halleluia. Lavitranao veo feno ania lavitranao wanzakani tahutra katukatiu yanao yadira
direry foana aleko ihany tompo aliko ihany toe aleko itoetra eo anilanao itoetra eo anilana lavitra anao a Jesosy lavitranao ao de ho feno ania lavitra anao azanjaka ny lavitranao ao hoanjakany tahotra raha tokatsy eo ianao dia miady rery foana tokatsy eo ianao miady rery foana aliko ihany toe aleko itoetra anilanao itoetra eo anilana tsaroko faly foana ny foko Jesosy a roko faly ny fo rehefa miaraka mina maivana foana ny manjo maivanireo manjo tompo otoananao fa tsy mamana ianao nanatiady sarotra aleko ihany aliko ihany toetra itoetra eo anilana fa tsara indrindra tokoa Jesosy a fa tsara indrindra tokoa zany hoe akaikina so tsy manam-paharo so tsy manam-paharo ary fiainam-mba ova tsy amozako anao tsy Jesosy a amoizako anao raha izao tontolo izao aleko ihany itoetra eo anilanao aliko ihany toe alleluia itoetra eo anilana tsaroko faly roko foana faly ny foko a ny fo rehefa miaraka aminao maivana foana ny manjo maivanireo manjo tompo otoanana fa tsy mba manary ianao e fa tsy mamanary ianao nanatiady sarotra aleko ihany aliko ihany toetra itoetra eo anilana tsaroko faly ny fo rehefa miaraka aminao to maivanireo manjo tompo otoananao fa tsy mamanary ianao nanatiady sarotra sotra Jesosy a aliko ihany toe manome fotoana antsika rapitso a amin'ny siviralina fandalina vavaka fiambelana raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha lanitra Jesosy aliko ihany samy hitahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra sotra nanahitra eny an-trano farany alleluia anilana aliko ihany toetra itoetra eo anilana